De faly miarahaba antsika rehetra izay tonga eto amin'ny pejy loharano vilona indray amin'ity arivariva ity fotoana zay ny fanomezantsika mianakavy moa ity anarantsika indray mikasika ny fifohazana. Aloha hevitra anankiray zay ataoko hoe manana ny maha izy azy tokoa ny resaka fifohazana satria mahakasika ny fiangona rehetra eto Madagasikara izany. Tsy ny fiangonana izay antsointsika hoe fiangonana ara-tantara ihany amin'ny fiangonana zokiny ihany no mampiasa an'izany teny zany na izany lohahevitra izany fa na amin'ireny fiangonana izay niorina taty aoriana aza izay antsointsika hoe fiangonana zandriny aza dia mampiasa an'izany teny zany ihany koa izy ireo ny fifohazam-panahy moa zany izay saika hita amin'ny fiangonana rehetra raha ny eto Madagasikara no resahana. Na ao amin'ny fiangonana ekara, fiangonana rahavavy ekara ihany koa dia misy an'ilay sampana karismatika izay mitovitovy misy fifandraisany amin'ny foto-kevitry ny fifohazana ihany koa. Ka ny ataoko eto zany androany dia ijery an'ireo karazana famaritana rehetra ireo foto-kevitra manodidina ny fifohazana izay ahafahantsika mahazo tsara ny atao hoe fifohazana zany. Ka ny tanjoko zany dia misy maromaro ihany ny tanjona zay antony nanaovako an'ireto andihana vidéo zay misy famelabelarana mikasika ny fifohazana ireto. Voalohany dia maro amintsika ankehitriny izay milaza azy ho zanaky ny fifohazana no efa taranaka aty aoriana. Taranaka efa tsy nahita an'ireo ray aman-dren'ny fifohazana, tsy nahita mivantana, tsy nahazo mivantana an'ireo fampianarana fifohazana tamin'izany fotoana izany. Ka mila ihany koa tsika mahafantatra sy manavao mianatra zavatra mikasika an'izany fifohazana mba azahoantsika ihany koa mahazo tsara mikasika ny fifohazana ary ahafahantsika miaina izany. Faharoa dia matetika moa tsika malagasy no mieritreritra fa eto amintsika ihany no misy ny antsoina hoe fifohazana. Fahadisoana ihany zany satria tsy eto Madagasikara ihany fa na ny ivelany koa aza izay mbola ho hitantsika rehefa avy eo dia nieritreritra izy ireo fa nana fifohazana, nisy fifohazam-panahy izay mitovitovy endrika tamin'izay nisy sy niainantsika ny teto Madagasikara izany. Noho izany ny antony faharoa izay nanosika any koa anao an'izao andihana vidéo izao dia mba hisihana fifampiresahana no azo ilazana azy na karazana dialogue amin'ireo tandrefana ihany koa satria mba tsy katona, mba tsy hidy ato amin'ny rindrina efatry ny nosy Madagasikara isika fa mba hisokatra ihany koa, mba hiaino ny hafa ary mba ho henony hafa. Io zany no antony faharoa. De ny antony fahatelo dia zavatra ho ahy manokana satria zaho dia manao fikaroana mikasika ny fifohazana dia ny zavatra kely mba azoko dia ho zaraiko aminareo ihany koa. Zany hoe misy lahatsoratra vitsivitsy zay soratako mikasika ny fifohazana izay antenaiko fa mety aliena ny hafa ihany koa, mety ahasoa ny hafa, dia zay koa ny antony fahaefatra. Noho izany dia ho anareo izay mbola tsy tena zatra amin'ity pejy loharano vilona ity dia marobe taminareo no nanontany ahy hoe ahoana ny fomba ahafahanay ho lasa naman'ny pejy. Zany hoe ny pejy moa tsy dia namana loatra no filazana azy fa mpanaraka. Ka ny ahafahanareo manaraka ny pejy dia manao j'aime an'ilay an'ity pejy ity fotsiny nareo zany dia efa lasa mpanaraka ny pejy. Ny tombontsoa amin'izany zany dia rehefa misy vidéo amin'ny manaraka izay alefako eto dia mahazo notification manokana nareo izay efa mpanaraka ny pejy. Ny ataontsika androany dia zavatra vitsivitsy ihany sady fototra aloha kasika atao hoe fifohazana. Zany hoe hiezaka zany hitondra an'ireo famaritana maro isan-karazany izay omen'ireo dictionnaire na izay hitako teo amin'ny internet zany na dictionnaire boky zany izay ahafahantsika mahazo
ny fieverany hafa ihany koa ny atao hoe fifohazana araka lefa nolazaiko teo dia tsy eto Madagasikara ihany ho any misy ny fifohazana fa nisy ihany koa tany ivelany dia hojerentsika koa ny fisainan'ireo zay avy any ivelany hoe inona koa no fijeriny zareo ahoana fomba amaritany zareo zany atao hoe fifohazana izany. Ny voalohany jerentsika amin'izany dia ny ao amin'ny dictionnaire Collins ngamba tsika rehetra mafantatra an'ilay dictionnaire Collins zay misy en ligne ihany koa izy moa zany azonareo jerena en ligne. Amin'ny dictionnaire Collins ny atao hoe fifohazana ozy izy dia fanandramana na ezaka atao mba hamoazana na hamelombelomana ny finoana evangelika. Ny finoana evangelika zany no tena teny no tena mifandray mivantana amin'ny atao hoe fifohazana raha ny famaritana ao amin'ny Collins. Dia lazainy ihany koa fa ny fifohazana dia mouvement fihetsiketsehana izay manatanjona mazava dia ny hanao ny religion anankiray ozy izy ho fantatry ny olona rehetra ho populaire zany sy manana influence kokoa amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny manodidina. Zany hoe ezaka mouvement na fihetsiketsehana iray zay atao ka ny tanjony dia ny ahatonga ny religion anankiray mba ho populaire kokoa fantatry ny olona maro sy manana influence kokoa. Zay zany azy. Ny ao amin'ny dictionnaire anankiray antsoina hoe Merriam Webster ndray zany dia izao ndray anazy ny famaritana atao hoe fifohazana. Ny atao hoe fifohazana ozy izy dia esprit na méthode izay ahafantarana manokana ny fifohazana ara-panahy. Zany hoe amin'izany ny famaritana faharoa zay omeny zay ahafahantsika mahazo kokoa zay tiany holazaina dia ny hoe ny fifohazana zany dia hoe tendance izay manana faniriana lalina hamohafoha sy hamerina ny zavatra anankiray zay niala tamin'ny toerany. Zany hoe misy zavatra maty zany ao na misy zavatra matoritory ao dia velomina na misy zavatra izay efa niala tamin'ile tena mahizy azy ka restaurena le izy. Zay ndray zany ny azy ny ao amin'ny Merriam Webster. Ny ao amin'ny dictionnaire encyclopédie.com moa zany no ahafantarantsika azy raha en ligne. Ny azy ndray zany misy foto-kevitra maro mihitsy nafinaritra avy amin'ity dictionnaire anankiray ity. Ny azy ndray zany dia zao hoe ny fifohazana ozy izy dia mouvement fihetsiketsehana zany hoe mitovitovy tamin'ilay fahitantsika teo aloha zany amin'ilay filazana azy hoe mouvement fihetsiketsehana izay saika hita tao amin'ny fiangonana protestanta ozy izy. Saika hita tao amin'ny fiangonana protestanta zany tena nahitana azy izay miantso fibebahan'ny olona individuel. Zany hoe miantso ny olona tsirairay hibebaka amin'ny fahotana ary hino ny filazantsara ary hanana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Zavatra telo zany ny ao amin'ny encyclopédia.com dia ny fiantsoana ny olona hibebaka amin'ny fahotana, hino ny filazantsara ary hanana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Io ny azy no famaritany ny atao hoe fifohazana. Dia mbola amin'ity encyclopédia.com aty ihany koa no teboka faharoa zay hojerentsika koa ny hoe ny fifohazana ozy izy dia niseho tany Amerika, zany hoe hita tao amin'ny tantaran'ny Amerika zany tany hoany amin'ny antsasaky ny taonjato fahavalo folo ka hatramin'ny fanomboany taonjato fahasivy ambin'ny folo. Tany hoany zany ozy izy nisy nantsoina hoe fifohazana fihetsiketsehana fifohazam-panahy tany Amerika izay nahitana fipoahana fifohazana ara-panahy maro isan-karazany zay nisy tamin'izany fotoana zany izy. Dia zany hoe
tsy ndrenty encyclopédie koa fa ny mpifoha ozy izy ny mpifoha ozy izy dia nahita fa nisy zavatra zay tokony ovana ozy na teo amin'ny institution ny fiangonana io na teo amin'ny fiarahamonina io ka niezaka izy ireo zany mitondra an'izay fiovana zay izay avy amin'ny filazantsara moa mazava ho azy ka isany anankiray amin'izany ny fitoviana sy ny resaka volontaire volontariat zany hoe ny olona zay nandray ny filazantsara zany dia tsy noterena izy fa nanolo tena ho azy tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ary indrindrandrindra koa moa zany ny fiezahana tamin'ny antsoina hoe fitoviany tsirairay tao anatin'ny fikambanany mpifo. Niteboka manaraka izay ambarany encyclopédia.com ihany koa dia zao ny fifohazam-panahy ozy izy izay nisy tany amin'ny faritra Amerika sy Grande-Bretagne zany dia niainga avy amin'ny fietsiketsehana antsoina hoe piétisme. Zany hoe ireo piétiste zany sy ireo puritain ireo zany no azo lazaina fa karazana mpitaridalana na mpialoha lalana antsoina hoe fifohazana. Ireo ihany koa ozy izy dia azo antsoina hoe fifohazana. Ka ny zavatra mbola hojerentsika moa manaoriana kely inona moa ireo piétiste sy puritain ireo zany. Fa ny zavatra tena tsara zany amin'ny famaritan'ny encyclopédia.com eto zany dia hoe ny fifohazana zany ozy izy dia nipoitra karazana réaction avy amin'ny fotokevitra zay novoiziny antsoina hoe âge de lumière. Zany hoe le vanim-potoan'ny fahazavana izay angamba mahasoantsika kely ny resaka kely mikasika nyity le hoe âge de lumière ty sy ny zavatra nentiny. Ny âge de lumière moa zany dia nitondra fotokevitra sy fotom-pisainana maromaro izy. Ny anankiray amin'izany dia resaka évolutionnisme na ny fieverana fa ny zavatra rehetra na ny tantara io na ny famoronana io na ny texte biblika io dia nivoatra tsy kelikely. Zany hoe nisy évolution daholo zany ny zavatra rehetra. Ary hita zany teo amin'ny resaka na politika zany na teo amin'ny resaka fiarahamonina zany na teo amin'ny indrindrandrindra ihany koa teo amin'ny ara-pivavahana satria tamin'izany fotoana zany no nipoirany ny antsoina hoe méthode historico-critique satria ny ao ambadika sy ny lafika ny antsoina hoe méthode historico-critique dia ny hoe ny texte ny soratra masina ny texte ny baiboly dia nandalo évolution. Zany hoe io texte ananantsika io zany dia niainga dia nisy fivoarana nisy évolution ka nisy texte kely tany amboalohany izay karazana ina moa zany ny antsoina an'izany karazana core amin'ny fiteny anglisy karazana noyau zany izay niangan'ilay texte dia nisy nanampy dia nisy nanala nisy nanova nisy nanamboatra n'ilay texte ka ananantsika ny texte ankehitriny. Ka amin'ilay méthode izay antsoina hoe historico-critique zany dia ny tena hevitry ny texte iray zany dia le hevitra tamin'ny voalohany zany hoe le message original izay nosoratan'ilay mpanoratra original ho an'ireo mpiaino original. Dikan'izay zany dia rehefa niainana zany sy nandraina zany fotokevitra zany koa ireo biblika na ireo mpikaroka biblika tamin'izany fotoana zany dia marobe ny texte biblika zay hitan'izy ireo fa angano indrindra ny tao amin'ny testamenta taloha moa zany fa nisy koa tao amin'ny testamenta vaovao ohatra raha mijery tsara ny asa soratry ngahy boltmantsika misy an'ilay antsoina hoe démythologisation zany hoe fanalana andreo angano ao amin'ny filazantsara dia marobe tamin'ireo zavatra hoe no hitan'ireo mpikaroka biblika tamin'izany fotoana zany fa angano
tsy mampino zany. Jesosy mandeha eo ambony rano zany, Jesosy mamana olona tsy omby 5,000, zavatra impossible zany fa mity zany ao amin'ny baiboly. No zany dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainan'ny fiangonana ihany koa ilay fomba fijery tamin'ny âge de lumière satria nitondra fangatsiahana. Ilay ho sara-tsaina moa zany hoe baiboly heverina mpikaroka fa misy angano zany. Tsy azoto hamaky baiboly tsy ianao satria hamaky angano ve ianao zany. Zavatra nofinofy sy anganongano daholo ke ny ao amin'ny baiboly fa tsisy zavatra marina. Donc zany nisy fiantraikany na teo amin'ny toriteny, na teo amin'ny fampianaran'ny fiangonana, ary indrindra teo amin'ny finoan'ny olona zay nianangatsiaka tsikelikely ka lasa teo zany no nisy an'ilay fipoiran'ilay ireo le mouvement na ireo fihetsiketsehana izay nanao réaction tahaka ny piétiste zany sy ny puritain, dia fihetsiketsehana zay nanao réaction tamin'io fangatsiahana izay nentin'ireo foto-kevitra. Anankiray ihany io resaka évolutionnisme zay nambarako teo, fa misy ihany koa foto-kevitra be dia be zay novoizina tamin'izany fotoana zany, izay nahatonga fangatsiahana teo amin'ny fiangonana sy natonga fiemorana teo amin'ny fiangonana. Ny hoe piétisme moa dia azo avy amin'ny teny allemand izy hoe pietismus. Izay fantatsika moa ny fototeny zany teny zay ohatra hoe PIT amin'ny teny anglisy, piété, izay ilazana ny fitiavam-bavaka, ny firaisana amin'Andriamanitra, olona mazoto mivavaka, mazoto manompa an'Andriamanitra. Ka ny piétiste zany de ireo raha atao amin'ny teny fo zany de hoe olom-bavaka, olom-mivavaka, olona izay olona fanompoana an'Andriamanitra, mafana fo izy ireo, nanana enthousiasme ngeza be mihitsy izy teo amin'ny fitoriana, teo amin'ny vavaka, teo amin'ny le hoe fiainana ny soratra masina, ny fandraisana ny soratra masina, arabaky teny mihitsy, presque arabaky teny mihitsy, de ny fivoizan'izy ireo ihany koa le hoe ny soratra masina de tsy mety diso. Ny soratra masina de tsy mety diso. Satria réaction tamin'ilay resaka évolutionnisme teo le izy. Zany hoe tany Allemagne zany no nipoiran'ny piétisme ary tao amin'ny fiangonana luterana izy io nanomboka tany Francfort. Tany any amin'ny taona 1700 tany ho any. Ka ilay rangantsona hoe Philip Jacob Spener zany no nitarika azy. Io no nitarika ny piétisme. Ndondraharitsika ijery an'ireo mpikaroka mihitsy indray, ireo manam-pahaizana mikasika ny fifohazana. Maromaro izy fa ny anankiray izay notsongaiko eto dia ilay rangantsona hoe Russell Ritchie. Tsy fantatro moa na Ritchie no fanoana ny anarany fa Russell Ritchie ity zany dia isan'ny manam-pahaizana, mpahay tantara izy, nandinika akaiky mikasika ny fifohazana. Dia izy dia nanoratra zavatra be dia be mikasika ny fifohazana, indrindra ny tantaran'ny fifohazana, fa isan'izay hojerentsika eto dia ilay fijeriny mikasika ny antsoina hoe ireo toetra folo ny fifohazana. Tsara ihany koa ny afantarantsika hoe ahoana moa ny fijerin'ny mpikaroka tandrefana, ireo toetra folo ny fifohazana ireo. Ireto avy izy ireo. Ny voalohany amin'izany de hozy izy hoe ny fifohazana hozy izy de manana lafy, zany hoe mifototra sy niainga avy amin'ny fihetsiketsehana piétiste. Zany hoe ny piétisme zany no isan'ny niaingan'ny fifohazana. Ka mbola isiana fotoana zay hijerentsika akaikikaiky koa le piétisme satria mifandray amin'ny fiangonana luterana. Raha teo izy satria tao amin'ny fiangonana luterana no nipoirany. Dia ny toetra voalohany fifohazana hozy izy de zao mifototra amin'ny tradition piétiste.
zany hoe ny tony lazaina am'izany moa zany de ny hoe fiainana tia vavaka, fiainana ny verina amin'ny soratra masina, ny fandraisana ny soratra masina sy ny fandraisana azy presque arabaky teny mihitsy. Ny soratra masina tsy mety diso, fiainana mifotra amin'ny fiainana ny filazantsara, famoazana indray le fitiavana ny tenin'Andriamanitra sy ny fitiavam-bavaka, ary le hafanam-po mitory-teny sy ny resaka fibebahan'ny olona personnel. Zay zany ny tao anatin'ilay resaka pietisme. Ino toetra voalohany. Faharoa dia ny fanindrian'ny fifohazana ihany koa izy ny resaka fitoriana teny amin'ny hafa. Zany hoe fitaomana ny hafa hanaraka azy na hanaraka ny Kristy moa zany. Zany hoe manao raha amin'ny voambolana Luterana moa izy zany de manao tafika masina, manao fitoriana amin'ny hafa. Io moa zany isan'ny afantarana ny toetra afantarana ny fifohazana de izy mafana fo, mitory amin'ny hafa sy mampivelatra an'izany finoana zany amin'ny hafa. Mitaona ny hafa zany ho amin'ny Kristy. Io ny toetra faharoa. Fahatelo de ny resaka conversion. Resaka fibebahana sy fiovam-po ho amin'olona tsirairay. Zany hoe tena tsindrian'ny fifohazana zany araka ity lazainy ity, fa matetika dia miainga avy amina krizy. Zany hoe misy krizy ao am'le olona, ohatra hoe marary izy na manana olana izy, dia tao amin'le olona izay efa ao amin'ny fifohazana, dia ilay fibebahany personnel sy fiovampo izay antsony zareo hoe conversion io zany le olona zany lasa converti, izay tena voambolana fampiasan'ny fifohazana any ivelany mihitsy le hoe converti sy le conversion le hoe na koa hoe born again, na teraka indray, de zavatra personnel amin'ny olona, ary de tsy maintsy tsapa sy iainan'ny olona izany conversion zany. Tsy maintsy nisy kiondalana zay nionan'le olona tamin'ny Kristy ka niovan'ny fiainany ary lasa converti izy. Io ny toetra fahatelo. Fahaefatra dia ny fieveran'ny fifohazana fa ny fivavahana na ny fiangona kristiana zay nisy azy amin'ny fotoana io dia nihemotra. Ary zay no isan'ny lafika anakazana background izay iengan'ny fifohazana matetika ile fatsapany fa mihemotra ile fiangona zay misy azy. Mbola horesantsika naorina moa ile karazana fitsikirana zay azon'ny fiangonana zokiny avy amin'ny fiangonana zandriny, izay mamay tokoa, izay mbola hojerevantsika io. Fa ny eto zany dia tsy maintsy misy an'izay foana hoe matsapa zany ilay mpifoha sy ilay mpitarika ilay fifohazana fa nihemotra ilay fiangona zay misy azy. Tsy miaina am'ilay soratra masina zay arak'izay tokony hitsoiny ilay fiangona zay misy azy. Noho izany dia nipoitra ho azy ilay resaka fifohazana izay fiezahana, famerenana an'izay zavatra mihemotra izay ho amin'ny toerana izay tokony hisy azy. Fadimy dia ny fisiana vahoaka marobe hozy izy manaraka. Io koa no afantarana ny fifohazana. Araka ny fanazavana ingahy Russell zany de hoe mataona olona be dia be hozy izy ny fifohazana. Mataona olona be dia be satria niala tamin'ilay faneriteren'ny institution sy le rafitry ny fiangonana izy. Am'ilay vavaka novakina fotsiny sy le fitoriana teny izay ohatra manidina any an-danitra fa tsy mikasika ny fony olona. Zany rehetrarehetra zany dia rehefa tonga ny fifohazana tahaka ny rivotra zay nitsoka, na navao ny fiangonana, na navao an'le olona, na tsapa fahafana sy fiainana vaovao mety fiadanam-po sisa de maro be ny olona nanaraka an'le fifohazana. Tao anatin'izany koa ny vavaka, fanasitranana sy ny sisa ireo famantarana zay niaraka tamin'ny fifohazana
dia marobe ny vahoaka no nanaraka ny fifohazana. Fa fitsika zao fahenina, ny toetra fahenina ihany koa araka an'ilay mpikaroka antsina hoe Russell dia ny fanindriana ozy izy ny antsina hoe fanoloran-tena manokana. Zany hoe rehefa nandray ny Kristy le olona, rehefa converti le olona, rehefa nifoha le olona nanaraka an'ilay mouvement ny fifohazana, dia notsindriny zareo le hoe fanoloran-tena. Tsy mila karamaina zany ianao, fa manolo tena volontairement anao ny asan'Andriamanitra. Ny fito dia ny misy fombafomba manaitra ihany koa zay hita tao anatin'ny fifohazana, karazana rituel zay manokana izay hita tao anatin'ilay fifohazana izay manaitra ozy inga Russell, satria ohatra fotsiny zao le fiezahany le mpifoha ireny velona tany amin'ny tena fampianarana filazantsara, ny resaka sasatongotra, ny fametrahan-tanana, ny vavaka sy ny sisa, dia ireo zany karazana misy fombafomba vaovao izay manaitra izay iainan'ilay fifohazana. Misy io ny fifohazana teto Madagasikara moa dia mbola nisy ihany koa le fandroana devoly, fandroana demonisy, fametrahan-tanana ho fanasitrana. Ny favalo dia ny fisiana antsona hoe leadership charismatique. Zany hoe le mpitarika io zany dia olona manana charisme, olona manana charisme amina fampianarana sy fandraisana lahatra, ny fitariana an'ilay olona, ary dia tena manaraka sy mihaino sy matoky sy mino zay lazain'ilay mpitarika tokoa ilay olona. Donc zany isan'ny toetra iray zay nafantarana ny fifohazana ho inga Russell zany resaka leadership charismatique. Izay mbola hita koa moa te raha mijery ny fifohazana ny teto Madagasikara, tsika tena hita antsika teto Madagasikara zany tamin'ireo ray aman-dreny mpifohazana izay nitarika ny fifohazana teto Madagasikara. Tena leader charismatique ireo, izay nana fanomezam-pahasoavana, izay samy nana ny maizy azy izy ireo saingy, izay tena nandresy lahatra ny olona, ary ninono ny olona tokoa fa tena avy amin'ny Kristy ireo. Dia ny fahasivy dia ilay zavatra niaina n'ilay mpifoha tsirairay, natsapa izy ireo zany, tena natoky izy zany, tena confident fa tena présent Andriamanitra, tena hoe manatrika ny fiainany tokoa Andriamanitra. Noho zany dia tena natanjaka ny resaka vavaka sy resaka fitaomana namany zany, satria tena ninoany to tena hoe manatrika eo Andriamanitra, tena présent Andriamanitra, ary izay moa tena tanjony ny fanarahana ny Kristy any. Tsy de teko loatra moa le terme hoe kristianisme sy le hoe kristiana, satria lasa mamitaka le izy, fa ny tena izy dia mpanaraka ny Kristy, mpanaraka ny dian'ny tombo Kristy am'izay andehanany, mpanaraka ny Kristy. Io ny tena dika. Ka ny tena mpanaraka ny Kristy dia olona tena raha tsy anaraka olona iray mihitsy anao raha tsy efa tsapanao fa présent le olona any. Eo alohanao izy, arahanao, izay no atao hoe mpanaraka. Ny olona anankiray izay matsapa fa eo Kristy no manaraka azy, izay no atao hoe kristiana, mpanaraka ny Kristy. Ary tena niaina an'ireo mpanaraka ny ireo mpifoha tandrefana tokoa, izany foto-kevitra. Ary no farany, fahafolo farany dia ny tambazotra ampifandraisana matanjaka, na ananjany ihany koa ny fifohazana. Io ihany koa dia isan'ny toetra iray izay afantarana ny fifohazana, ny fananana izy ireo tambazotra ampifandraisana matanjaka. Zany hoe tamin'izany fotoan'izany moa zany ny fifandraisany samy mpifoha, ny fifandraisan'ireo fiangonana samy fiangonana, ny fahaizan'izy ireo nanaparitaka an'ireo soratra na ireo fampianarany tamy alalan'ny gazety, boky. Mbola hitantsika eto zany lehilahy antsoina hoe Moody zany izany Whitefield zany sy Edward zany, mbola hojerevantsika daholo reo amin'ny video manaraka, fa ireo dia tsy vitany hoe nitarika ny olona fotsiny tamin'ilay fifohazana, fa tena
nisy asa misy nanoratra ary mandraka ankehitriny moa mbola misy an'le fikambana matanjaka be lentsina hoe mody sy de tadidiko tsara ny tena anarana fa tena mpamokatra mpanao traduction na baiboly mihitsy lay fikambanana mody no le fananany zareo an'lay tambazotra ampifandraisana matanjaka ary mandraka ankehitriny mbola hitantsika zany izany fondation biligrama zany mbola matanjaka be zany ary mbola mana maizy azy raha mankao amin'ny YouTube anao zao mijery manohatra nareo hoe biligrama de feno reo toriteny rehetra tamin'ireo campagne fitorehanteny nataon'ny YouTube satria isan'ny zavatra tena ny hoe zany zareo mihitsy zany hoe manana tambazotra ampifandraisana sy fampifandraisana fanaparitahana ny fampianarana zany amin'ny hafa tena natanjaka izay zany no jerentsika androany satria fa 30 minitra sahady zay ny fotoanany arantsika teto dia itoy ity famelabelarana izay ataoko tia manaraka amin'ny herinandro ambony zany tsika ijery ndray ireo inona marina moa le piétisme sy le puritanisme izay azo lazaina fa nanomboan'ny fifohazana tany ivelany misaotra antsika rehetra tompo nanaraka ny famelabelarana androana dia mbola manasa antsika indray nanaraka ny tonja famelabelarana zao izay itoy ihany koa moa zany tsy hijanona amin'ny am'ireo fifohazana izay tany andrefana ihany fa mbola itoy zany amin'ny fifohazana taty Madagasikara dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra